tsara soritana voalohany aloha ny syndicat police nationale dia efa niforona tamin'ny taona lasa tamin'ny volana janoary tamin'ny 2024. Tamin'izay fotoana izay zany no efa nanomboka ny tolona natao ara-syndicat tao ny ministèren'ny filaminam-bahoaka. Ary izay zao anisany tady an'izany dia nisy fitakiana moa zany araka ireny fanomenanareo reny zany ny kopiany 240 izy ireo napetraka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany satria ireo zany ny zavatra maharary ny polisa hatramin'izay ka hatramin'izao zay na tetiavana vahaolana. Hatramintsika amin'ny teny zao nefa ireo teboka 240 zay olana takin'ny syndicat ao anatin'ny ministèren'ny polisy ireo mbola tsisy nitanterahan'ny ministèra hatramin'izao noho izany dia mbola mitohy zany ny fitakiana izay ataonay ary mbola mitohy ny tolona. Ary izay indrindra no antony nahatonga an'le fanapahan-kevitra izay niraisinay tao anivon'ny fédération syndicale ny police nationale na CFPONAM hiditra ao anatin'ny confédération syndicale police nationale na ny CSPN izay voaforona vo ray volana mahery kely angamby izy zay mba ahafahana manambatra ny hery ahafahana mitaky an'ireo zoa izay voahitsakitsaka noho ny fanaovana azy zay ataon'ny mpitondra ao anivon'ny ministèren'ny filaminam-bahoaka ireo. Ny tanjona an-kendrena zany ao anatin'izay le fivondronana ao anatin'ny firaisan-kina amin'ny confédération syndicale police nationale zay dia mba hananana asa mendrika sy karama mahavelona. Tanjona mitovy zany ny kendrena amin'io zay no nahatonga anay hitambatra sy hiara asa dia mitohy zany le fitakiana an'ireo teboka 240 izay hitanareo reo hatramin'izay. Fanatanteraka dia zay ny antsonay fampidiniana aloha rehefa tapitra ny fehitoana iverinay fampidiniana ka tsy mandray ndraiky ny fanjakana dia fantatrareo fa ny syndicaliste dia manana fomba fiady maro isan-karazany manoloana zay rehetrarehetra zay zay mbola tsy afaka hiteny androany hoe isy ny fitokonam-be fa rehefa atosiky ny fanjakana makany izahay dia ho avy tokoa zay zavatra. Fa rehefa tena tsisy vahaolana mivoaka ao anatina fifampiresahana mety indray mandeha indroa intelo miantaona angamitsika samy matsapa hoe aiza ny lalana tokony aleha. Fa ny fomba fiasa ao amin'ny ministèra sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zay zany tokony mba ametraka araka ny tokony ho izy ny tanitandalana eo ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-tompona andraiki-panjakana izay fa tsy hoe akory atao ankilabao rehefa fampianarana mbaratonga ambony satria ny hoavin'ny firenena ny tokony mpanjinina ny fanabeazana sy ny fampianarana hatrany amin'ny fotony ihany koa tokony hojerena satria ireo ny kitry faharany fampandrosoana ny firenena anankiray. Koa dia milaza izahay hoe ny tompona andraiki-panjakana zay ny tokony mba mijery kely sy manatsara na manitsy ny fomba fiasa mba hiteraka vokatra satria lasa mampitaintaina ny olona le izy tsy vitan'izay ihany koa lasa ohatrany hoe manao takalonaina ny mpiasa panjakana.